Zay ny amin'iny fatotosandroany kosa ny famondrahandra raha teo amin'ny généraly Rakoto François Rodin, commandant gendarmerie Pyrenena vaovao sy ny généraly Ravalomanina Richard. Nandritra izay fotoana izay moa no nanamafisana ireo asa miandry ny avy ao an'ivo gendarmerie Pyrenena. Hotohizana ny esaka efa vita, indrindra fa mahakasika ny ady amin'ny kolikoly. Eo ihany koa ny fambanajana ny fifampifehezana sy ny deontôlôjian'ny asa mitandro filaminana mba hiverena amin'ny fahatokisan'ny vahoaka indray amin'ny mitandro filaminana. Io no nasongadin'ny général Rakoto François Rodin, commandant gendarmerie Pyrenena vaovao, nandritra ny famondrandra raha teo amin'ny général Rakoto François Rodin, commandant gendarmerie Pyrenena vaovao, sy ny général Ravalomanina Richard. Ny zava-misy any moa efa araka ny variana roa reny efa nadefasana fovana satria zay ny tanjona atao ny zavatra hita ange tsy ampy zany miaramila sofotoranina ny zany zavatra tena jerena faramizany ahoana ny anampiana ny miaramila, ahoana ny ampiana fitaovana entina miantrika an'ilay zavatra. Be dia be ny résultat tsara efa azo samy mandray andraikitra ny toerana fa mbola mafisiny foana zay. Nambarany général Ravalomanina Richard kosa fa général iray no ketrika sy nitarika fanoganam-panjakana nandritra ny fifidianana fiodiana faharoa ny taona 2024 teo. Nisy tamin'ireo no saika ankomy no nanana karatra professionnel izay nentina nametraka izany tetika fanoganam-panjakana izany. Nasiany resaka ihany koa ny momba ny ady amin'ny kolikoly. Ny ady amin'ny kolikoly aloha zany tokony tsisy olana fa efa iny tenenina teo iny hoe le général Rakoto François Rodin de 2e mois de juin piany. Tao anatiny ny fibaikona tanteraka ny gendarmerie Pyrenena araka ny teneniko anareo teo hoe zany mandray fanapahan-kevitra rehefa manao fandehana hoe inona no baiko mena amin'ity taona ity dia tsy tonga dia mandray fanapahan-kevitra irery ako fa hoentiko eo anatrehany tompona andraikitra mpanapapay fanadrisana ambaratonga izy io dia hoe azondrareo ve ny tiana ho tenenina inona no mety tsy sakana tsy hahatanterahana an'io dia nanaiky daholo ny rehetra hoe azo tanterahana io dia reny ady mafy be natao teo reny amin'izany mihiny fa mbola no aritsotra koa i général Rakoto François Rodin. Tsy atao mban-javatra ihany koa ny fanatsarana ny fitaovam-piasan'ny zandary, fanatsarana ny fanomezana tombotsoa an'ireo miendrika ary ny fanazaziana ireo manao atsona hoy ny général Rakoto François Rodin. Laza ny commande vaovao fa tsy misy tombo sosialy izany fanomezana tombotsoa izany fa izay miendrika dia mahazo izany avokoa.